Efa miarabanareo any tokantrano indray ny tena koa amin'ity androany ity ao anatin'ny fandarana step by step. Ny step by step moa dia miainga avy ety amin'ny suprématie and perfect izay toerana hanaovana ny formation ho amin'ny resaka fanaovana taovolo zany. Mbola misy mpianatra 12 mianadahy ety amin'ny suprématie ety amin'izao fotoana izao izay maneho ny formation. Efa ao anatin'ny famaraparanana moa tsika ahitana hoe iza zany no telo voalohany amin'izy ireo izay ho voaray miasa avy hatrany ato amin'ny suprématie. Fa mialohan'izay aloha dia tsy maintsy misy ny fampianarana, misy ihany koa ny pratika maromaro izay atao alohan'ny hatrehana ny examen izay examen goavana be ekarana ho any amin'ny final zany ny examen izay ho avy manaraka eo. Dia manasana aloha ilay tokantrano aloha tsy afohina hasaraka ny fandarana step by step dia andeho arahantsika aloha ny asa nataon'izy ireo androany indray hoe inona indray ary nataon'ireto mpianatra reto tamin'ity androany ity. Anisan'ny tao anatin'ny pratika izay nataon'ireto mpianatra 12 mianadahy ireto ihany koa ny mitady ny olona ny tsirairay avy izay hanaovany pratika zany. Izany hoe olona eny an-dalambe no tadiavina hanaovana an'izay hoe volo izay satria samy mitady ny klientiny. Dia samy nahita moa zany izy reto dia samy niampiatra ny zavatra nianarany amin'ny olona tsirairay avy izay noentiny tonga ato amin'ny suprématie and perfect. Anisan'ny nahafapo an'ireo olona ireo tokoa ny asa izay nataon'izy ireo ary misy ny interview moa izay nanehony ny klienty ny fifaliany mahakasika an'izay hoe asa ny mpianatra ato amin'ny suprématie and perfect izay dia andeho arahantsika ary izay. Makasitraka indrindra ny voalohany fandraisana satria tena afapo amin'ny resultat. Fomba fiasa moa arak'izany tena tsara mpianatra ihany koa efa satraka. Dia makasitraka amin'ny madame Shriana ny fandaharany fa tena tsara. Mampianatra miresaka hoe soin na volo atao. Tena afapo tanteraka 100%. Tsy maintsy tamin'ilay ferana mbola tsy maintsy. Manomboka ao anatin'ny pratika indray ireto mpianatra reto amin'ity androany ity somary miavaka kely ny fanaovana an'izay pratika ao anatin'ity fianarana ataon'izy 12 mianadahy ity tsy mitovy ny isan'andro. Isan'andro dia meteny ny mpampianatra hoe ity volon'olona ity dia ataonao coupe V ohatra na ty ataonao coupe 45 degré tsy tahaka an'izay. Fa ny androany kosa dia anjaran'izy ireo no mitady sary izay ho ampiariny ao anatin'ny pratika. Izany hoe sary efa vita zany volo efa vita no jerevan'izy ireo dia anjarany mitady an'izay dia izy kosa no manao ny étude hoe tahaka ny ahoana no amohanany ity volo ity. Izany hoe anjarany zany no mandinika ny sary dia mieritreritra tsara hoe ohatry ny ahoana ny fomba namoahana na tonga nyity volo ity ohatran'izao na ohatran'izao dia eo am-pikarokarohana an'izay sary zay ireto mpianatra reto. Marina fa mandeha par groupe izy ireo mandeha tsororoa zany aloha izy amin'ity pratika amin'ity androany ity indray. Mbola miasire hoe vita zatsy. Nataonay zao mitady modèle zany zao zay modèlena volo sy dinay ho atao voaketo zany le coupe dia mitady an'izay zany sao zay dia manao recherche kely anatina telefony mitady an'izay coupe zay mety zay tianay ho appliquenay eto androany le izy.
tadiavintsika Coupe tadiavintsika zany zao dia Milan. io an'ny atsasatsasany zany Tsy voy kely tsy lava be fa eo amin'ny atsasany zay zany zao ilay coupe tadiavintsika dia tsika mitady modèle dia appliqué tsika eo avy eo ilay izy. Efa nahita izay a tiany atao avokanay. merci Eny ara dia arak'izao hitantsika zao dia ao anatin'ny asa tanteraka amin'izay ireto mpianatra 12 mianadahy ireto a, tena miakatra tokoa le niveau an zareo satria efa tsy le tantanana intsony na ekena fa hoe step by step dia ny tantanana aloha tamin'ny voalohany ohatran'izao no anaovanareo anito a dia ohatran'izao no anaovanareo anito, fa eto kosa dia tsy tantanana intsony a fa avela tsara hiasa saina satria efa ataontsika efa melehibe zany ireo mpianatra ireo a, efa ela nanaovany an'izay formation zay, efa maro ihany koa ny teknika zay efa nomeny suprematie and perfect anazy, dia ny fampiarany an'izay teknika zay zany no jerevana indray eto. Zany hoe toa dia anjaranao no mijery ny sary satria ny cliente rehefa tonga tsy ny cliente ny anazava hoe ataovy ohatr'izao ny anaovanao ny atao amin'ny zone inférieure ato a, zao kosa ny anaovanao ny atao amin'ny médiane dia ohatr'izao ny anaovanao ny eto amin'ny zone supérieure. Zany hoe ianao vao mahita ny sary asehoan'ny cliente dia anjaranao no mamoaka an'iny hoe ay vita ity, zay moa le resaka zareo hoe tout à fait réalisable, dia anjarany zany no mamoaka an'io sary io ho amin'ilay tena tadiavin'ny cliente mahafa-po ary tena copie-coller mbola tsara noho iny sary iny raha ho azo atao tsara noho iny ny voakany, zay ny mahafa-pony client zany zay tonga ao aminao manao volo. Dia izay mahatsara be an'ity formation atao eto amin'ny suprematie and perfect ity tena mpianatra azo antoka zany ary tena azo itokisana tsara mihitsy ao anatin'ny fanaovana an'izay hoe volon'olona izay ny mivoaka eto amin'ny suprematie and perfect. Eny ary eto dia efa vita amin'izay ny volo araka ny sary izay nataony reto mpianatra reto izy zao no namoahana ny sary aleo jerevantsika raha ny résultat tsirairay avy hoe manahoana ny asan'izy groupe anakenina satria zara roa izy ireo dia tahaka an'izao zany nivoaka ny groupe anankiray aloha hoarahantsika tsirairay mihitsy izay sary zay dia anjaranareo any tokantrano any mahita hoe mitovy zao nanaovany azy zao sa tsy mitovy, rehefa tsy mitovy dia toa dia mahintsika hoe zany kosa aloha dia tena tsy mitovy ary mitehaka kelyntsika raha ohatra ka hoe tsara le nanaovany an'izy dia miara mitehaka daholo tsika. Miara-badina tsika rehetra ato tokantrano, izay roa zany namoaka modèle, anisan'ny tena namoaka modèle androany dia ohatr'izao le izy zany dia efa misy sary fanalefa zany any dia ohatr'izao namoahanay an'ilay izy tato amin'ny inférieur sy ny postérieur zany nataonay projection moyenne dia ohatr'izay konkoa ny antérieur rehetrarehetra fa tato amin'ny postérieur supérieur no nataonay radial zany dia ohatran'izao ny fivoakany dia izao côté ilany dia avatiny côté ilany vatan'izao.
Miarahaba ny mpijery RTVHFF ny nataonay androany moa zany tamin'ny formationny androany dia ny napiseho modèle dia namoaka an'izay modèle izay dia ny nanaovanay anazy tamin'ity androany ity dia naka ny projection moyenne zay dia avy eo naka ny projection maximale dia natao avoaka ohatran'izao dia izy io moa zany coupe V dégradé dia mizara anaky 5 piles kosa ny dégradé any dia ny côté any nampiasa projection nampiasaina tamin'izy rehetrarehetra zany mitovy daholo samy anaky roa dia zay. Ny modèle nay androany dia ny nitondrany anazy atao amin'ny inférieur sy ny postérieur ary ny antérieur projection moyenne dia ny atao amin'ny supérieur postérieur nataonay projection maximum oui. Dia izay no nitondranay anazy. Dia izao ny fivoakany sary. Dia nampianay franche eto amin'ny miarabantsika rehetra tokantrano izay mpanaraka fandarana step by step centre sy mandresy miaraka aminareo androany zay dia nandray coupe nataonay butterfly en V zay zany modèle ndraisinay indralahy androany dia ohatr'izao mivoaka ilay izy. Dia nitondranay anazy moa zany nataonay aloha ny répartition diagonale ascendante dia avy eo nentinay projection maximum dia ohatr'izao mivoaka ilay izy tamin'ny nataonay izy dia ohatr'izao mivoakany. Dia tato amin'ny côté tato moa zany somary mibala enay kely ilay izy dia ohatr'izao ilay voaka ilay izy. Dia ohatr'izay koa tato amin'ny côté gauche tato mibala enay somary mivoaka kely ihany koa ilay izy. Dia izay zany ilay izy. Tena iny zany mitovy be ilay sary toy izao mivoakany. Miarabantsika rehetra manaraka ny step by step izay rahavavy miaraka amin'ny clientinay
Dia ny zavatra nataonay androany zany dia mamoaka modèle amina sary zay dia iny no niezahana navoaka tamin'ity clientenay ity dia nanaovanay anazy natao projection moyenne afaka mitokitety dia ny balayage moa zany niezahana navoaka araka an'le tao anatin'le sary le volon'le clientenay. Vokatra le izy ohatr'izao fivoahany zany rehefa vita dia ohatr'izao ny ao amin'ny côté mbola tsisy an'le sangany io dia ohatr'izao kosa ny aty amin'ny côté misy an'le sanga rehefa vita balayage. Papai daholo dia misaotra betsaka anareo. Miakabatsika ketsany tokantsanany tenanay zavatra nataonay androany naka modèle iray ingalisenay anazy projection moyenne no nanaovanay anazy dia le izy misy temps maromaro kely ingalisenay anazy dia ohatran'izao mipôzy le izy pôzy mivoaka le izy atran'izao côté atran'izao côté atran'izao zany realisenay an'le modèle anay dia makasizaka atebabeda dia izay mahakasika an'iny pratika nataon'izy ireo iny amin'ny fampiarana ny lesona zany satria izy no mitadiny sary dia izy ihany koa no nampiatra hoe atao ahoana mamoaka n'ity sary ity vitany somatsara moa zany le izy fa anjarantsika tena tokantrano-tany no manao kritika hoe tsy mitovy ny an'izy roa na tsy mitovy ny an'izy mirahalahy fa andelo arahantsika anday atao aoriana ny fianarana iny dia nisy ny fiarahana amin'ny falifaly miaraka amin'ireo mpianatra eo ihany koa ny mpampianatra teo zany misy ny fampiresadresahana kely tety amin'ny supremacie ny perfect. Tamin'ity androany ity dia niavaka kely ny goûter satria dia samy manonona an'izay tiany ny mpianatra tsirairay avy ny sasany gâteau, ny sasany tacos, ary ao kosa ny jus, misy ny sandwich, misy ny cake, misy ny chocolat, samy manana ny tiany, misy koa misafidy ny yaourt dia manasa antsika hihinana anareo any tokantrano any dia mba havidana koatra ireny. Zay zany menu any goûter antsika amin'ity androany ity. Iaho zany efa mbo kely zany dia efa efa tia milalao volona ankizy zany dia tany am-pianarana zany misy manontaniana ny tianao asa rehefa lehibe dia mitenitena dia anao ao teny hoe hanao volo zay zany mahasoratako tamin'ilay any hanao volo dia 7 taona zany tamin'izay satria efa zay zany mahatsaritsary saina amin'izay zany efa 7 taona teo kay zany dia efa mba tenenina tamin'ny ray aman-dreny zany le izy hoe izao tany am-pianarana dia inona ny zavatra asa tianao atao rehefa lehibe, inona ny zavatra mba tianao dia sy ninao any ataoko hoe hanao volo dia ay losa zany le ray aman-dreny kay heritaona taoriana zay maty tapoka an'izay le ray aman-dreny izy miara-maty izy mivady dia nalahelo be teo ny alahelo an'le ray aman-dreny dia mialahelo an'le
fiaina tsy mitafandeha amin'ny resaka nanao volo azany fa zao efa tsisy olana tsisy afaka ntsony kakanay zany koa natao tany am-pianarana nanontany mpampianatra miaino hoe ino kay asa ataonao rehefa lehibe dia zao natao hoe hanao volo hanao volo ndraiky za azy ty ho aproblein tsy zao tsy miasa fa le varibatra sy alina reny zany ny ataoko i ran'olo le zay fa tsisy asa fixe hoe ino mbo asa fixe ino zao zany efa mananao an'ireny nanao concours na pénitentiaire reny aho nanao concours na police io zany kay zany eo ty zany manao an'izy jerevany olona dia ianao kosa ozy izy na dia tsy hanao concours azy efa lany kay zany izy ty mila resa-bola foana ianao fa vita amin'io fa tsy afakafaka namahitakanina sitao dia kaka tao manao nefa za mo efa mivarim-panany efa mivaritra na ino iny ataoko zany mba andavana an'le droit am'ireny le concours reny satria hoe zay zany mba metimety amiko zany hoe manao polisy manao pénitentiaire tsy mety afaka zany tateo an'io zany mifantatra mikena izy dia zay nataoko na tsy nahita asa fixe mihitsy zany fa zavatra matsinitsinika ny foana nataoko satria tsy mila vola foana zany reny vo hoe afaka amin'ireny zay vo fantako zany izy hoe tsy malala olona ianao na mila vola tainao fotsiny tsisy an'izany afaka amin'ireny zany dia zaza zany hoe tia an'le resaka volo mianatra volo ndray ino zany anefa tsaroko zany le olona sako tary le mipetrako tary iny hoe na mianatra an'le tao amin'ny kaka tena vola be mihitsy ny vola manan-karena be ro manitra tsy vola zandarina ray colonel ny dadandreo dia olo aiza ny avitana zany rao aiza ny avitana zany ty mbola niverina le rezaka hoe manao volo ina atao dia tena amin'le zaza zao tam'izay hoe tadevitra ao zao hiasa ao zao dia nao ao tonga zany zany tonga dia naneritretra hoe mba tsy hatapatapaka amin'ny fianarana dia tonga dia alohako indray mandoa zany fa anao sacrifice hiasa anao misy asa zany mba hitako hoe mandeha tany toiary zany hoe dia asa klasy mandrany mandety 2 ans fa izy dia hoe zay ho anao ataoko ho ataoko ale za zany efa neketsy anao an'io fa nole vavo teny le zanako ty zany hoe anao volo eo andeha hiasa ao zao mba hianaranao ao Antananarivo ty amin'ny dia hiasa ao zao dia miendry tsara ho ianao dia nafaraparako teo izy dia lasa nandeha tany toiary iny aho zany ao zany mbo tsy vitako le asa nataoko tany tonga ny filazana hoe mahatapiko koa le zaza mahatapiko le zaza tena najanaka ohatran'le asa izy na moa zany maovako amin'ny asa tsimo ina tsimo moa zany asa ny olo zany no milaza satria zao tsy nahita an'le fa ny olo zany tene hoe misy nana vonika zany izy dia teo anay dia zay zany natonga anakay dia gaga be amin'izay aho hoe raha ny tena marina zany hoe tokony izy aza mitaty zany hoe misy zavatra ohatran'izao dia tena hoe sansa ho azy mihitsy zany hoe io le izy io dia zay zany tonga dia nandehanako nanao an'ity amin'izay aho hoe zaho zany tsy maintsy farany nanao an'ity anao idirako an'ity na ny saiko aza zao hoe madama na ny saiko aza zany efa ohatrany hoe efa tsy volona ntsony zany hoe mbola hianatra be sy ny rehetra zany efa amiady mpiainana rehetrarehetra efa hita dôlodôlo dia hoe nefa anao mba hatateraka ny zavatra efa ela be ino dia anao an'ity ao zany dia zay tonga anandro hoe zay avy amizy aty taiza reto zavatra tony tsy hitatra ela be zay efa ela be tokony nahitana zavatra zao dia zay zany le tantara hoe zay natonga nataty zany tena za moa zany mba taloha za ohatran'ny zay moa zany tavolona ohatran'ny andeha nakakitay zany voalohany nay matsy nitay anetana tsy adena aravikinina ravimasampin reny dia miaikate sampin reny dia zay dia za tia le mandranandrandrana za koa tia zany dia le ravikatsaky le katsaka le misy volony dia reny dia
landrano dia haiko azy nandratrana le izy zany avy eo dia zany dia le zay misy kazaka hoe zay vokatra zany dia tapitra voaratrana daholo dia kazaka rehetrarehetra dia tia zany dia nanika zany za zany moa mahay mandratra koa raha ohatra hoe hanao voena zany dia tia zany dia zandrina iny an'izay testeko avy nakatay zany dia izy an'izay ny testeko an'izay aleo hoe maratrano hoe volo raha mpamety dia tonga izy dia sao dia ataonao ratsy be raha ohatra zany zany ao aloha abazany eo olona mahay mandrandrana tsy le ohatra nanaovako anazy tareka ma tsy hitanao dia randrano tia zany dia nefa le izy dia za moa matetika mijery amin'ny volomamanay teo tamin'izay dia rehefa vojery foana dia eo akeo zany ohatra mandrarana azy akeo avy eo dia ohatra ny hoe lasa ny tiako zany le mandrarana le volo nefa tsy zatra haiko hoe ny ty hoe ino teo tamteo mandrarana le volo mitsiny zany mba haiko dia tia zany dia ohatra ny hoe ohatra maniry ihany atatery hoe raha mba lasa mpanao volo zany dia mba nareny nataoko voalohany ozy hoe tia zany dia rehefa taty arina moa zany ka nisy an'ity fandaharan'ity zay hoe misy fifaninanao zay zay